Manolotra ny arahaba tompoko. Amafisina trano ny fampitandremana ny amin'ny fisian'ny alin-drano vaventy satria mety hanonja be na aherin'ny ranomasina aty amin'ny manodidina ny Kapitamboura. Etsakilan'izay ihany koa raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny bolana izao dia misy an'ity rindrin-drahona ity na ilay antsoina hoe front ao atsimon'ny Madagasikara izay andrandraina amin'ny rotsakorana indray any amin'ny morontsiraka atsimon'ny Nosy. Aorian'ny fandalovana io rindrin-drahona io dia azo vahana ny tsioka atsimo izay miteraka alin-drano vaventy. Izany indrindra no anairana ny mpampiasan'ny ranomasina manomboka avy eo Amorombeka hatrany Taolagnaro mba tsy hivoaka iandrika aloha rahampitso satria hanonja be na aherin'ny ranomasina. Mety ho tafiakatra 3 hatramin'ny 4 metatra mihitsy aza moa izay alin-drano izay. Raha ho atsakany sandavany ihany koa ny toromarika omen'ny manam-pahefana eny fotony mba hisorohana ny loza mety hisy eo. Andrivotra ihany koa amin'ny ankapobeny any amin'ny faritriny atorak'izay ihany koa andrivotra aty amorontsiraka ny faritr'i Boeny, Sofia ary morontsiraka avaratra Atsinanana. Andao jerena amin'ny antsipriany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azo orana malefaka ny aty amin'ny manodidina ny Antalasy Analanjorofo, andrahona na andrahona amin'ny tsitokotoko ny any amin'ny faritra Sava sy ny faritra Atsinanana. Raha orana tandrifin-drahona moa indraindray aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana mpakatra ny Taolagnaro raha toa ka andrahona na andrahona amin'ny tsitokotoko ny faritra Atsimon'ny Nosy. Ny faritra sisa rehetra moa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny zavona na zavotany vao maraina ho an'ny faritra anatiny. Raha ny tolakandro kosa indray dia mahazo orana miatoato hatrany any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo, mety hipaka hatrany amin'ny faritra Atsinanana. Arahana orana tandrifin-drahona hatrany ihany koa ny aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana mipaka hatrany Taolagnaro. Andrahona mety arahana herikerika manify indraindray any amin'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia. Raha toa ka andrahona mety hisy any nerjika isina orana tandrifin-drahona any amin'ny Melaky sy ny Atsimo Andrefana, Iorombe, Androya ary Anosy. Ny faritra sisa rehetra moa andrahona vitsy na ibalika be Ingaby Masoandro. Raha ny maripana raha ho amin'ny rahampitso dia eo amin'ny 9 degré ka hatramin'ny 10 degré ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany, tsy mihoatra ny 20 degré kosa maripana ambony indrindra. Tafakatra 30 degré moa izany aty amin'ny faritra Melaky, Boeny ary Sofia. Tazantsika amin'izao ihany koa fa misongadina ny vidina maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara manodidina amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 degré. Andao jerena indray raha ny vinany toetry ny andro amin'ny zoma ho avy izao. Azo orana malefaka ny any amin'ny faritra avaratry Madagasikara sy ny morontsiraka Atsinanana. Andrahona kosa ho any Alaotra Mangoro sy ny faritra Sofia ary ny aty amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Azo orana tandrifin-drahona ny Atsimo Atsinanana sy Taolagnaro raha saika ho maina ny andro amin'ny faritra rehetra tsy voatonona teo. Ny vinany maripana amin'ny zoma dia tafiakatra 30 degré hatrany ny aty amin'ny faritra Boeny, Betsiboka ary Sofia. Eo amin'ny 20 na 20 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Tafidina hatramin'ny 20 na 30 degré ihany koa ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra Atsimon'ny Madagasikara. Andao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ary izay dia mihamazovahana aloha ny tsikony varatra azy. Vokatra izany mitohy hatrany ny orana aty amin'ny morontsiraka Atsinanan'ny Nosy. Ny ilany atsinanan'ny afovoantany moa dia andrahona na anjombona mety arahana herikerika manify eny antsefatsefany eny. Iverina andrahona kosa ny amin'ny fiafaran'ny tolakandro ny aty amin'ny faritra Melaky, Boeny, Betsiboka, Bongolava ary ny tapany avaratra ny faritra Menabe. Ny faritra sisa rehetra moa dia andrahona vitsy na ibalika be Ingaby Masoandro. Ny vinany maripana dia iverina hiakatra tsikelikely aloha ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Atsimon'ny Madagasikara. Ny eto amin'ny afovoantany kosa dia manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré. Morontsiraka Atsinanana 20 ka hatramin'ny 20 degré. Raha toa ka manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré any amin'ny ilany andrefany Madagasikara. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.